de Koufali Daya, un trafiquant d'or présumé, auprès des nouvelles autorités. Est-ce que les anciennes pratiques qui ont conduit à la chute de l'ancien président seraient-elles en train de se reproduire ? J'aimerais quand même donner une petite précision. Koufali Daya a été accusé à tort de trafic d'or. Ce n'est pas un trafiquant d'or. Et donc, c'est quelqu'un qui a lutté contre la corruption et même c'est celui qui a osé porter plainte contre Mamrafat Mang. Il y a des trafiquants à Madagascar, mais je ne pense pas que ce soit lui. Et les dénigrements qui vont dans ce sens, je pense que c'est des dénigrements qui l'accusent d'être trop proche du président et qui essaie de l'écarter de la sphère politique. Parce que les vrais trafiquants dans ce monde, c'est Mamrafat Mang et toute la clique de Andratsuel. Alors justement, Madame la Ministre, où en est la procédure pour corruption lancée contre l'ancien président Redzoel ? Elle est au niveau de l'Assemblée nationale parce que j'aimerais vous dire que nous essayons de respecter au maximum les procédures pénales, la saisine de la Haute Cour de justice et exactement de faire en sorte que nos démarches ne soient pas frappées de nullité inutilement. Donc la plainte, il n'y en a pas qu'une. 3 plaintes ont été déposées au niveau de l'Assemblée nationale pour saisir la Haute Cour de justice et mettre en accusation Andratsuel. Ces 3 plaintes seront, je pense, incessamment étudiées devant l'Assemblée nationale d'ici le mois de janvier. Mahery raiky ambin'ny folo minitra ny amin'ny 6 ora maraina mandeha dia mandeha ny lera raha-pirenena efa no resahana dia tsy azo avelan-dalo fotsiny zany fa andeha mo apetraka tsara mihitsy zany apetraka amin'ny tany mihitsy ny tongotra amin'ity zavatra ity. Raisika aloha ty antso manaraka ity dia toizatsika ny farazavana miarabary. Allô. Eny ary. Miarabe. Allô. Miaraba to. Salame. Fahasalamanareo. Era. Ndao ary. Inona moa tena olana eto firenena? Hanao refondation. Zay ny tohatra ny resaka. Tsy azo olona koa midiga zay zay teny frantsay. Dia ohatra asanatsika ny teny foana dia vahiny. Tsetsatseka fotsiny iny. Fa itenenana miteka hoe marina tokoa manana ny asiny ny tenitsika malagasy dia tokony ho atena an'izay. Ndresaresa mihitsy. Ataonao le hoe roain vazaha, roain français, roain tandrefy fanadety vavavy ohatrany fa avy eo ny teny français fa tsy mahay manazava rehetra raha tamin'ny teny français. Tsetsatseka iny. Fa ny tikambara dia ty marina le teny vahiny. Ohatrany tsy manan-kevitra tsy misaina ary tsy matahoka tsika fa ny andro ray very ny tena pirenena iray dia amanarivo tapitrisa dolara, amanarivo tapitrisa satria le miliara moa tsy teny malagasy akory very amin'ny lafiny rehetra rehetra. Ka io zany dia mety famireko le olona izay ao anatin'ny teteza mihitsy tsika izao ary ezaka diktatika amin'le hoe repoblika fahadimy zay zany resaka. Satria efa misy molodidina raiky hoe tsy mety atsika resaka republikana aloha resaka mpanjakana zay. Eny adihevitra zay. Ary efa tsy eo amintsika ary marina teny vahiny ilay hoe fanabeazana olo-pirenena vanina. Le teny hoe éducation citoyenne dia zay. Ary zay miaraka amin'le hoe fampianarana ho amin'izay olo-pirenena vanina zay. Instruction civique any ampianarana. Ampianarana ohatra hoe eny amin'ny toerana iampitana tsy fivarotana ny sisiny arabe fa ho an'ny mpandeha tongotra ohatra be ohatra zany zavatra ilaysika dia mba mety hitoditody hitovitorosy amin'ireny marokanina izay mampiatrano ny ady-baolina fitsagoavana tahaka ireny. Tetokanjo ireny a zay ny ara-pahametsika fa ny olona zany mba misy dafitra mba misy sorodalana dia iny mitendrena ka dia reo teteza mihitsy reto anao teteza mihitsy hitondratsika amin'ny repoblika fahadimy ary ny tena izona zay natapy-resaka tena fetipisena tahaka ny taloha misaotra. Ie. Fa nokevitra misy fanamarina kely any tena nelanelana zany nataony teo Daniel Cotson. Asa misy setran'io asehoanao? Mazava angamba ny tenin'ny rahalahy teo hoe tsisy anapinina, tsisy anakianina fa nitanjotsika menakafo fotsiny dia aloha ndroso faran'izay aingana tsika fa tsy andany fotoana amin'ny fanomezana
état de grâce na hoe fahalalana hoe ka mbola voarovolana ohatrany tsy sitraka an'izay koa ty fitondrana ty taloha manko nisy an'zany hoe tamin'ny andron'ny grika moa tena nisy le hoe période de grâce et 100 jours de grâce fa ty fitondrana ty tsisy an'izany mihitsy vao mipitaka de fa papa tonga de tehamaina daka inona mandeha daholo le farany mety feno ihany angamba le mety zaka an'zao satria farapalan-tira tokony fahalamanana de na ny filohan'ny anteny miram-pirenena na ny paramitra lehibe ny gouvernement de mba asivoanina ihany ty resaka faneho-kevitra amin'ny Facebook ty fa tsy de natao fanenjena satria efa tena kofina mihitsy ngamba zareo anatin'ilay le izy ane le resaka lainga sy le lainga ny tena olany fa raha ohatra ka mifanakianana zavatra marina kosa angamba aloha raha ino no alokalofantsika ao anatin'ny ana de manomboka le fahafahana miteny mihitsy indray no voasakana tawary raisina reny antso manarakara salama e miaraba tompoko misaotra nandray de miarabatsika rehetra nomeny tonandro nomeny le grand zany le borona makaplazatsika zay aloha ny tena hitako hoe mahabe fanantenana fa mijery reportage ary ny any Inde any Indonésie any am'ireny le toerana tsy manan'Andriamanitra le Andriamanitra hafa ny endry fa mampipahely be sarotra be mitory any ohatr'izany fa ny tsika ny olatsika afangarotsika lizy ny zavatra rehetra ataotsika de sadasada daholo tsy miavana fa kutaeky any tsy hita hoe miady tsy hita hoe miavana tsy hita hoe mandroso tsy hita hoe manino tsy hita hoe mivavaka tsy hita hoe inona firenena iny tsika zokola mba manontany an'le vahiny inona zany ny firenentsika firenena kristianina ve tsika sa firenena iny tsika de efa misafidy ny sonoa zao fiaina letra boudiste de ohatr'izay de tena sarotiny mihitsy izy raha any ny kristianisme tena voaenjika mihitsy fa tsy hoe ao amin'ny supérieur ambony any ampivavaka tonga de voasambotra fa tsika zany malalaka fa ny olona tsika de zao ringana ny olona no tsy fisiny fa zany ny tena mbola mizara ny boky teny fiainana zima tsy zakany elo fa zao raha mety angely izy tsy miteny tsony fa le izy fitolozika be de manazava fotsiny hoe tena marina le boky teny fiainana tsy mahefa na inona reo zy raha misaraka amiko tsika ary izy de Andriamanitra sarotaro tsika mafy azy tsy fitatsitsika ve zany sa mety fanitsy rovintsika vo iantsy oh my god tsy efa mampiantso azy ve zao zavatra zao azadiny kory paritany vazany fa baiboly eny mampitona de fa tsy momba mandrany serantsika fa naratsy eny amin'ny rivotra zany hoe tsy fantazany olona fa iboky no mampafantatra an'izany le izy tsika ve zany mbola misy koa hoe tatanaketsika bolata ina resy bolata vikakely raha tsy miantso am'le tary ao koa fantatsika tena rehefa mameno toritena fa tsy zany mila misy mondra fandraisana fitenenana fandraisake filazan-kevitra angamba aloha hoe ny firenentsika de firenena laika ny olana eto amin'ny firenentsika de mitovy amin'ny olana ara-ekonomika ara-sosialy ihany io resaka ara-pinoana io satria nahoana satria tsy mipetraka tsara le rafitra sy ny fanajanan'le rafitra sy ny arofanina rehetrarehetra tokony hipetraka mba hahafahana tsy isiny ny fahatongavan'izao fiainana sadasada zao na ara-ekonomika io na ara-sosialy na ara-pinoana raisina reny antso manaraka miaraba miverina le mpandeha indreo miresaka hoe ny dinina teny an-dalambe tsy sorano zay no resahana fa enareo ve mba notaniko nareo rehetrarehetra io nandena kely ve nareo tavantsika septambra raha niteny izy tevida reny hoe andrao aho eny Ambojatovo anokany Andrajoelina sy ny forongony nandeha teny ve nareo mpianatra teny ka tsisy nidina teo reo na izao oza tsy nandeha nakany raha zay nitondrany iny hoe andao sika aho eny Ambojatovo amin'ny 25 septambra fa anokany Andrajoelina sy ny forongony sy nandeha teny tompoko fa valio arasa amin'ny teninareo na de teninareo fa iny resaka politika générale-ny olona indrindra ary derako izy telo menadany nahitan'iny hoe ity jifrany ty mamparary olona de andao tiano resahana de hoentina mandeha amin'ny arabe reo fa rehefa tonga eny miova io fa rehefa tonga reteny ny olona 27 septambra iny tonga de miova hoe miala Andrajoelina sy ny forongony zay ny politika tao anatin'iny fa aza ovaina le tantara za de amin'ny teny foana hoe aza ovaina sy esoina ny tantara sy ny fotony natonga lizy de zay leo Andrajoelina sy ny forongony ny olona fa iny fikitanisy telo menadao andao hoentina makeo jifrano resana aza kosa no de miteny tena narera jifrano tsy haiko firy taona rehefa problème fa zao ny aty aminay alohany de mba efa verina tsy
kelikely le izy ny rano lohany taty aminay fa tany amin'ny 2018 nefa tsy mbola tsy tafaverina izy hatramin'izao fa mbola alialaina hoentina kamioeriananny riny tsy voaverina anatin'ny ray andro zany io ary na tsika eo fividiana filoana repoblika vaovao tonga de zay no atao a de zany teninareo fa tsy mbola mahavany io resaka diso rano anatin'ny roa taona zay tonga eo tompoko de teneniko mahitsy zany mampanofo vahoaka izy raha mavitany io hoe anatin'ny roa taona de tapaka manana jiro daholy a eraky ny district sy ny commune sy era Madagasikara io tsia voankazy pourcent gasy ngy manana jiro e 15% fa mampimenimena atsika io a de nakaiza zany le 70% mahery mbola tsy manana de tsy miteny tsy volany reny neny reny zavatra hafa ny eritreretiny any fa ny problème ny gasy koa de ty lazaiko ny gasy a olona tsy manara-dalàna ary voaterenao manara-dalàna de lazaina efa manao diditradony ianao problème be ny gasy ny gasy a tsy manara-dalàna fa rehefa sinao manara-dalàna izy de lazaina efa mpanao diditradony ianao hitahita Tananarivo nge zany zero ny transport sy ny lalanirana Tananarivo fanabeazana tolona saina mazava be manamarina n'le zavatra nylazaiko teny anoloana fotsiny izy misy ny atao discours politique ny discours politique de style menadany teny hoe jiso rano no andaotsika hidinatsika ary ny réalité sur terrain de hoe fanonganana an'le fitondram-panjaka teo aloha no fanonganana vely izy ko abandona atondro zareo teny fotsiny an'le nitenen'le le raha lany teny teo ako fa tsy mamena fotsiny itsika zany mila mahay mandanjalanja ary mila mahafantatra tsara hoe ao anatin'ny zavatra tenenin'ny mpanao politika anankiray a misy miteny izy fa ny ao ambadika iny ny tena mila fantaritsika le hoe fanonganana na ohatra hoe problème na jiro sano raha resako ndray moa ny resaka jiro sano tadidio tsara fa izy le raha misety eo miteny hoe io na roa taona na telo taona erera be zany tompoko tadidio fa ny sinoa efa nanao an'izany atao hoe teknôlôzia efa avancé faran'izay aingana raha ohatra zany tsika ka misy forage isaky ny fokontany ary eto Madagasikara hoe zany eto Madagasikara hoe isaky ny commune de anjarany vity zany zavatra zany fa eo foana ny teneniko hoe nisy 5 forage nampanantenanao atao tam'le teo milliard ariary lasaka kely ny tetibola anaovana an'lizy ka sy ho iangana de tsy aloha teo zany ndeta Tananarivo sy manodidina ka zay ny teneniko hoe discours politique ndray zay aloha mila mananjalantsika hoe nisy discours politique hoe 100 milliards hoe le zavatra iny alaina any amin'ny banque mondiale iny de atosika ary amin'ny rangala lasa nandeha roplan so no teny zany eo donc raha tsy manaraky ty raha isy ndenao miaraba re eny tompoko miaraba ny tompoko radio de miaraba ny vahiny miaraba tompoko misy famakafakana mahafinaritra any ataon'ny vahiny fa zany ndray de mbola manamafy fa tsy Antananarivo tsy vitandray andro zany alors on devrait avoir les pieds sur terre le bateau vahiny fa dy tsara fa tsika ianao mianatra ianao de fantatro tsara aloha fa eto tsika ny déficit budgétaire tsika moatriny 5% ny pression fiscale tsika manodidina amin'ny 10-12%. Fantatro tsara zany ny dikan'izany fa olona 10 no mamelona ny olona 5 ambiny ary tsy misy zavatra itsinay misy zavatra bebe tsika atao indrana fa tadeo misy 31 milliards de dollars agnetrosatsika izao mbola hoe fainy tsika voalaza fa hoe manana zavatra any ambanin'ny tany tadio nefa zavatra ambanin'ny tany io rehefa mbola tsy voatrandraka de nulle valeur tadio zay en terme na agrégat économique andresahako eto ka ohatsika zany tsy ho ataotsika hoe ianao tena nametraka analyse stratégique fantatro tsara hoe inona betsaka ny opportunité sa menace ny force sa faiblesse de fa hitatsika fa manana faiblesse BDB tsika amin'ny lafiny BDB ny menace tsika reto mitambesatra sala amin'iny satria ianao manokana fotsiny aloha de efa miteny hoe tsy manao reto nefa mialatsiny fa raha maky tsara ny PMO PGE anao de efa naveriny monsieur Roland teo angeny zavatra tsy averiko tsony efa misy vision tany misy stratégie tany misy ane ina ny action prioritaire tsy hoe mifiarovako azy fa ho terena sy ho jerena amin'ireny izy zako satria fa de manaiky le teninao hoe misy zavatra azo atao ary afaka atao ohatra hoe rano zany ke tena solution d'urgence daholo ke zany discours politique fa azo avadika ho action ka za zany miteny akotsika tsy de lasa onde négative loatra fa rehefa kosa ilaina mibalizy ary ilaina ny olona ohatran'ny vahiny io manalatsika raha fahany riandaniny mahita hoe tokony mahitsy makasitraka indrindra manitsy kely fotsiny angambany an'le raha lahy teo 8 milliards de dollars ny tetitsika
34 000 milliards izy raha amin'ny ariary fa amin'ny dollara manko no teneniny teo dia mba précisé kely 8 milliards 8,10 milliards de dollars izy tamin'ny 2024 raha teo tompoko. Efa misy antsovonina mbola tsy tena vonina izy eny ary zay mihitsy ingely satria tia moa zany ifanakalozana satria zay mihitsy le tia mba manao concertation kely etiko tsika ao anatin'izany zavatra rehetra zany satria sady mba mitondra vahaolana antsika amin'ity mamaraparana satria fotoana efa mandeha de mandeha da nirako tson raisina aloha tia anjo ity de mba hitondra sosokevitra tsika nazana zany efa nandeha teo ihany ny iny ity izy fenoekevitra maro samihafa farana ny taona ifarana ny taona inona no andrasanao ty mpitondra ty satria anao perspective tsika manao 2026 raha ianao da nirako tson ianao mbola zay ny olona fa chroniqueur koa zany de atao hoe zay zany mpandraraha ianao zany manana kasikety maromaro ihany tsy maninona zany tsy maninona zany fa olo-pirenena zany loha tsika hoe simple fotsiny inanao discours zany colonel Michael PRRM amin'ny 31 décembre inona no andrasanao ataoko zay mampanakarena anareo malagasy lazainao réaliste ve zany sa tsy réaliste fa ahoana moa tsy réaliste ama politique anie tianao hoe avaka politika dia avany le zavatra miseho manko de zao anisan'ny tsy zakatsika malagasy mihitsy raha vao miresaka hoe arena zany tsika zany manana tsy haiko hoe humilité d'histoire na ve de raha vao miresaka arena le fianakaviana taloha de ohatrany mamenamenatra nanomboka tamin'ny 2017 2018 tena anisan'ny tena niezaka mihitsy zay miteny an'izay zavatra hoe mila manakarena le vahoaka le arena tsy hoe akory resaka karabola fotsiny satria itsika mihitsy de nahatra any amin'ny resaka finoana ara de hoe sarotrarotra ho an'ny rameva sarotratra ho an'ny rameva miditra amin'ny vody fanjaitra no ny olona miditra any fanjakany lanitra zany zavatra zany nisy fanabeazana be da be mihitsy zany natao amin'ny resaka ara-piaramonina zany ny resaka hoe arena zany nefa ny tadidio tsara fa ny antony andalovantsika tany de iaina an'izay arena na minon-janahary atsika de rehefa tsy mahay mitantana tsika menakavy tsy mahay mitantana ny fitondram-panjakatsika de mahantra tsika ary faran'izay maharaza ny mahantra zany zavatra nlazay ny filoha Kagame moa zany zavatra zany dikan'izay zany rehefa manana ny fitondram-panjakana io tsika amin'izao fotoana zao de olona tokony ampanankarena an'le vahoaka le citoyen ray manontolo na ara-pahaizana io na ara-bola io na ara-pahasalamana io na ara-pilaminana io na ara-pinoana io izay ny fitondram-panjakana ilayntsika de zay zavatra zay ahafahana mandany ifoana averiko tadidio fa Madagasikara ane firenena lehibe lavitra amin'ny la Frantsa raha ny abetsany ny angedany no resahana ary izy de tadidio fa olona 30 tapitrisa fotsiny eo raha oharina 70 tapitrisa zany hoe misy gâteau hoaniny tsirairay zany eto Madagasikara eto de ny stratégie sy ny politika mety izay ny tokony ataon'izay fitondram-panjakana eto fa tsy lozana lany fotoana tsika tsy maintsy makany amin'ny banque mondiale ilaina daholo reo satria ozy izy ny meilleur ozy izy ny hoe ny olona mahay mitantam-bola indrindra ozy izy de zay olona mahay mampiasa amin'ny volany hafa dikan'izay zany reo vola reo naniana de azo ampiasainy reo anatsarana ny fiainantsika raha resaka ny vola ny zany resaka tsoroko aminareo fa zany resaka 8 milliards de dollars zany nge tsisy dikany zany trosa zany tsisy dikany zany tompoka raha sur le plan macroéconomique ny resantsika fa ny fitondram-panjakatsika mihitsy no tsy mahay mametraka an'le stratégie ahafahana mampanankarena ny firenena mba isian'le famoronan-karena isian'le fahasalamana isian'le famezana hasiny an'le firenena mba hanana maizy azy ny vokatsa ny asina hitatsika eto nge le asina azo atao hoe olo tsirairay foana hoe reny manao box reny manany baria manao baolina reny tena amfony fa raha ny moyen eo an-tana ny tompoko sotsika malagasy fa efficient zany hoe manana afaka manao zavatra tsara tsika na de hoe eo arany tsy fahampin'ny moyen eto manana de zay zavatra zay zany hoe inona moa zavatra andrasako amin'ny fitondram-panjakana de zay hoe ataovy manankareny zay malagasy ianao ve aloha eto ampamarana na teny ray mbava fotsiny mpanolotsainy filoha na ndray amin'ny tsika rehetrarehetra aloha mpanolotsaina amin'ny filoha daholo tsika rehetrarehetra satria rehefa miteny tsika hoe tsy mety zao mety zao de mpanolotsaina anazy tsika fa tsy le mpanolotsaina le ao anatin'le A4 tsy ao anatin'le tsy ao anatin'tsika A4 zany mety miova zany discours-nao zany raha ohatra anao mba vatsony ianao ahoana ao anatin'ireny sainao hoe zao zavatra miseho rehefa miantso ry zareo de afaka miteny ianao fa rehefa ianao no mandeha makany any manatitra CV na miteny any de tsy afaka miteny ianao mbola tsy natao aloha zay tsy nanatitra CV koa ianao na mbola tsy nanatitra CV koa satria fafinareta milamina amin'ny fiainako am'le ohatran'izao ary tanira koatson mpandraraha ary ihany koa mpamakafaka ny raha-pirenena zay ny vahintsika tamin'ity androany ity satria ty mety fotoana
farany rahantsika tamin'ny plateau aloha am'ty 2025 ty de mirary anao mirary soanao anao fety sambatra miaraka amin'ny ankonana sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra ihany koa dia mpiaino antsika ihany koa satria ny avy aminao iny zany a fa de zay eto amin'ny fandarana zany de mirary soanao ho tafita ty 2025 ty de eo ampinahitra indray tsika amin'ny taona 4 sy 2 makasitraka de misaotra betsaka amin'ny fanasana de mirary soa mirary ny fahombiazana ary mirary mba ho totohevitra mahasoa isika tsirairay avy a eo pahaizana eo pitenenana ny miaraka amin'ny radio genial zay ihany koa no marina ny fandarantsika tamin'ity androany ty rapitso dia etonay tsika amin'ny famia fotoana mandrapitafa mandrapiresaka tokola stop vavy